Nivoaka kosa ny didy mahakasika ny raharaha fikasana moka vola mitentina hatramin'ny 4.20 miliara ariary teo anivon'ny bureau des cadastres miniers de Madagascar na ny BCMM no afantarantsika azy. Nisy tamin'ireo voaroy no nahazo sazy miantona nisy ihany koa nefa no afaka mandedio. Mizara ny didy izay navoaka ny fitsarana tamin'ny raharaha fikasana famoahana vola 4.20 miliara ariary teo anivon'ny bureau des cadastres miniers de Madagascar na ny BCMM. Fidirana ponja telo taona sazy miantona ho amin'ny voaroy enina tao anatin'ny raharaha. Anisany tafiditra amin'izany ny directeur par intérim amin'ny BCMM no sady coordonnateur miaraka amin'ny agent comptable amin'ny BCMM. Nafahan'ny fitsarana madiodio noho ny fisalasalana kosa amin'ny talian'ny BCMM teo aloha. Raha tsy ivony ity raharaha ity izay nitranga nandritra ny 3 volana fahatelo ny taona 2024. Niainga tamina fitakim-bolana taona orinasa izay mitonona fa manana fifanarahana fanamboarana saritany na cartographie tamin'ny BCMM. Fifanarahana raha ny fanazavana nentin'ny fiarovan'ny BCMM teo anivon'ny fitsarana dia fisolokina ary taratasy isoniosika no nampiasaina ny tetehana moana ny vola 4.20 miliara ariary teo anivon'ity sapan-draharaha ity. Ny fiarovana ny BCMM izay nanamafy ny fahafahana madiodio nandritra ny fitsarana izay nitanterahana amin'ny 17 jona lasa teo ary laza fa tsy nahafa-po tamin'ny didy izay navoaka ny fitsarana ary dia hampiakatra ny raharaha fikasana famoahana 4.20 miliara ariary amin'ny fitsarana ambony izy ireo.